Manakory aby sika finaritra aby ragnandria. Miarahaba atsika mpanaraka ny pejy indray tonga soamantsara eto am'fandarana carte sur table. Inoako fa maromaro nareo no manimanina an'izy ity satria tamin'ny heriny de efa tsy nisy indray satria noho ny antony ara-pahasalamana de tsy afaka nanatanteraka izany ny tenako, na de efa nivonona ihany ara tokony nanao izany. Fa dia miarahaba antsika vita soa an'iny deuil national iny, zay moa le izy nahavita ratsy ve ny ilazana an'izany, arak'le hoe nidécrétena hoe deuil national dia nanao fanamiana mihitsy zahay tsy niteny affaire politique fa dia vita zay ny deuil, on revient à la réalité, la dure réalité. Trêve ve ny filazan'ireny, pause ve na fa tsika tsy maintsy miverina amy réalité na tiana na tsy tiana. Namerina miarahaba ny nosy tanina ihany koa tonga soamantsara eto indray am'ty takariva ty ka ny lohahevitrintsika izay efa naroso naseho atsika teo amin'ny muran'ny pejy zany tamin'ny titolakandro ty de hoe solution tip top, populisme religieux ary effet d'annonce. Reo zany no tsy atao hoe toko telo masan'andro fa olana telo lehibe zay azonay amy rahalahy tsoahana manoloana ny toetra rahaam-pirenena am'zao fotoana zao, zany hoe solution tip top fantatrareo dikan'izany, ohatran'ireny pneu na tôbila vaky reny dia atao tip top na ohatran'ireny arabe efa tokony amboarina soloina tanteraka fanavaozana no nafarana tip top no tonga. Hitanareo ohatran'ireny le tsy tapitapenina ny lavaka de ny fanampenana an'ireny nefany tsy maharitra akory fa andalovan'ny camion indray mandeha de potika vonay mipotika. De ohatrizay koa le effet d'annonce, raha ny effet d'annonce zany popoka manao démonstration de force mampiseho sandry nefany any ambadika tsy arak'izay. De ny populisme religieux vao niarahantsika niainana teo samy nahita daholo tsika rehetra, zany hoe raha atao zany ny compte ny am'reo zavatra telo reo dia karazana pômady baume ety ivelany fotsiny hanatonina an'ilay manaintaina fa le aretina tsy sitrana. De mamitaka anefa reny le baume na pômady mampitony fanaintaina reny karazana calmant, ny calmant dangereux be satria tsy mare marary anao fa ny aretina mbola ao, vao mainka ara miombo, famitahana zany. Ka izay no lohateny itondranay an'ty dinidinika harivariva ty miarahaba ny nosy tanina tsika tonga soamantsara eto indray am'zao fandarina izao. Miarahaba anao paster ary miarahaba ny mpijery antsika rehetrarehetra sy ny mpanaraka antsika. Eny e, mirary anao moa faly fa tonga anao fa somary tsy am'forme anao tamin'ny herinandro. De hitako koa moa mafampana ny toetra rahaam-pirenena de tsy maintsy miteny ihany tsika araka ny tenenintsika. Araka ny titre nataontsika moa le hoe effet d'annonce aloha tena misy satria raha jerentsika isaky ny miteny tato ho ato mandeha en public zany ny mpitondra fanjakana de manao effet d'annonce foana, mitondra hoe izy ny tompona andraikitra, izy ny tena mandray fahefana, na de hoe teto atsika namendry fendro ihany ny teny hoe mba tena hanao zavatra ve ty filoha mitondra firenena ity. Après ny videontsika be dia be reny moa de misy namana miantso de aleo ty atao remarque diany mialoha eto. Ianareo ve tsy reraka manakiana? Ianareo ve tsy reraka manaratsy nefa nareo tsy hita akory, tsy manome sosokevitra, tsy manome solution zany amy zavatra mandalo eo amy firenena.
Matetika valiko am-panajana reny namana reny a, fa ataon'jareo hoe tsy mahatanty kritika rehefa tsy haiko andraisana anazy zany e, mety tapaizana be ry zalahy tsika zany, mety tsy maharaka ny zavatra araka ny zalahy satria ohatrany hoe manome tsiny antsika le miteny zany zareo. De valiko amin'ny ankapobeny eto zany ry zalahy e, hoe zao izy zalahy rehefa mety aminareo ny ataon'le mpitondra, tsy mampanino zany, tsy maharatsy fihavanana zany satria mety mahita tombotsoa ianao, am'le fitondrana misy de mitehaka ianao. Fa izahay zany a jeranay amin'ny ankapobeny a de hoe tsy ny tombotsoanao ny eritreretinay ary tsy ny fiainanao mandeha androany a, satria anao miaraka am'le fitondrana ny hoderainay, fa betsaka ny vahoaka mitaraina, betsaka ny vahoaka mijaly ary eny e, miteny ihany ianareo rehefa aveo hoe tsy vao androany ny vahoaka malagasy mijaly a, tsy vao androany ny vahoaka malagasy ny sahirana, marina zany. Ary zay nahatonga na pasteur RJL na Mostan na mpiaradia aminay be dia be a teto nanenjika, tsy hoe nanenjika fahatany ny fitondrana teo aloha, nanenjika ny teny ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana teo aloha. Ataontsika teto zany lista be dia be ary reo amin'ny fitondrana hitanareo le te hafanareo androany reo a, be dia be a am'zareo niady niaraka taminay, nivory namolavola io rehetrarehetra io niaraka taminay tam'zany fotoana. Rehefa nanakena an'le fitondrana teo zany izahay a, efa eritreretina hoe misy solution zany le nareo manakena anay androany a, de hoe tsy mahay misy solution, efa manana solution ny resahanay efa aman-taonany reo tam'zany. Tonga amin'ny fitondrana moa ry zareo arahaba soa arahaba tsara de io samy manao zay ny tiany. Le solution angatanareo aminay androany a, fantatra anareo zany efa niresahana zany ary mbola nalefa teto am'le videonay matetika zany solution zany. Anisan'izany ny fandravana ny institution, anisan'izany a fanaovana ny conférence au sommet zany hoe asina vérité et réconciliation eo a Madagasikara io aloha, satria betsaka ny nanota fady tamin'ny fitondrana firenena. Ho avela fahatany ve zany sa inona ny condition iverenany zareo a amin'ny fanaovana politika? Ahoana ny atao hanenjika sy hanaovana enquête zany a ireo olona nienjehana rehetrarehetra teto amin'ny tambazotra tany rehetrarehetra hoe namoa fady ny zavatra nataony tao amin'ny firenena. Kinanjo zavatra misy rehefa tonga misasantsasany eo amin'ny fitondrana, nanao alliance am'ireny olona reny satria maninona? Satria ny fahatongavany sasany teo amin'ny fitondrana tsy manana réseau, tsy manana traikefa, fa tsy maintsy miankina am'le efa nisy teo zany. De miray tsokombakomba manao zao rehetrarehetra zao a, azahoana mihinana, azahoana business. Zay ny teneninay hoe toa tsy andeha nova zavatra ny ankamaroany natongavany sasany eo am'le fitondrana, fa
ny solo-toerana ny sasatsasany le ny ala sy le ny tsoka andositra ihinana mba ihinana mba hoe torinay indray zao mihinana zay zany le fomba fiteny mialatsiny torinay indray zao mihinana de hitatsika io na amy fomba fitafy na amy fomba fitenenana de lasa zay le effet d'annonce manao piran'le teo aloha satria mieritreritra fa hoe izy ny eo androany a izy ny enjana izy ny manana ny rehetrarehetra izy ny afaka manao rehetrarehetra zay zany mahatonga an'le fanenjehana averiko indray hoe rehefa nareo mahita tombotsoa am'le fitondrana androany mipetrakeo aza mametsiny ny namana zay mbola mitaky izany fanovana izay satria miasahirana ny vahoaka malagasy miasahirana miepotika ny fiarahamonina malagasy tsy androany zay vao niteny an'izany a efa tamy mois de décembre janvier février mars nanenjehana nireo rehetrarehetra teo amy fitondrana reo hoe aza atao an'io zalahy le zavatra fa ho potika tanteraka ity fiarahamonina ity ifampihinana velona etsika ifamonitsika fananina tsy nirarahina moa le izy hoe enareo manakena be fatany a enareo a ory avamanana enareo malahelo tsy nahazo toerana zany rehetrarehetra zany a ny sidranay hatram'izao a be debe ny namana tsy mahasamy resaka aminay antsony satria maninony zay lasa ennemi public numéro 1 de hoe miady amy fanjakana fa tsy resaka aminareo tsony zay efa aleo tsy maninony izao tsika tonga amin'io firarahamonina io de androany ianareo vao manontany hoe inona ny sosokevitra inona ny solution avy any aminareo zay mahatonga zany ny resahako lavabe zay sao de mba fahatsirariny hoe enareo indray androany angataka solution mino ve enareo hoe manantena vena zahay o manantena hoe rehefa maome etsy zay le solution de ieno anareo de anaraka satria anareo ny fahefana ray zany faharoa enareo miteny hoe solution zay mikritike lava izahay tsy karamany volam-bahoaka nefa zay manao zavatra ataonay ity mba ahatonga saina ny mpitondra sy ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra hoe tsy mety ny fomba fitantanana fa na miteny ary zay a tsy karamainy volam-bahoaka tsy mihinana volam-bahoaka izahay am'izao fotoana donc tsy hitako ny responsabilité nay ny anenjehanareo enareo indray ny manenjika anay efa nareo velomy ny volam-bahoaka ny volam-bahoaka ny anaovanareo ny rehetrarehetra ny déplacement nareo rehetrarehetra na anareo misakafo ary mbola volam-bahoaka ny style mandeha restaurant rehetrarehetra sy manao cocktail hatramin'io mamory olona fanaovana effet d'annonce rehetrarehetra reo mbola volam-bahoaka inona moa zany mitsiny aty aminay lalatsiny pasteur tohizako tonga de tohizako le izy am'le deuxième point hoe hatramin'ny lasa du populisme politique lasa populisme religieux nefa zavatra anisany nanenjentsika ny fitondrana rehetrarehetra nanomboka tana amin'ny Andriamatoa Ravalomanana izany hoe violation ny principe ny laïcité de l'État nanenjentsika ny fitondrana rehetrarehetra nisy teo zany de androany ny miaramila mitondra ny firenena
eny ekena fa misy mpiandry ao anatin'le izy efa second degré zany tsy mampiandry anao na tonga anao tondra amin'ny firenena fa mamiaramila ianao zany hoe ny hevitra anay tao an-tsainay zany hoe andao ideafana fa miaramila zany a hitondra fahavononana hanavitra ny tanindrazana ametraka ny autorité de l'État izay efa potika tam'le populisme teo aloha nefa ny zavatra misy am'izao valo volana ty aoriana mihoatra n'le populisme teo aloha ny zava-misy tena ranjeran'le miala tena hoe miombokevitra am'le deuil national izahay a ary anisany izahay nanenjika pasteur nanao video hoe nyantso anaovana an'izany deuil national zany voalohany talohan'le fitondrana ny teny raha tsy diso aho zany teneniko aminareo hoe misy solution ihany zany a enonareo ihany kay le video ataonay fa ianareo rehefa aveo a ny mahazo tehaka fa indrokely ny zava-misy maninona moa tsy natao ihany le zavatra de tonga ianareo représentant de l'État raha te hamonjy an'le fivavahana de tonga fotsiny fa tsy natao fitaovana le zavatra hoe deuil national tsy maintsy manao an'izany ve isika de mandrainy hoe manao cinéma hitan'izao eran'izao tontolo zao de inimezan'olona ny olona rehetrarehetra ny eran-tany nome tsy vitany gasy ihany mino a mialatsiny paster am'teny an'ity a tsy hoe devoly ohatran'izany vavahany zalatery hoe tsy devoly fa hatram'le devolony roana mety tafome satria nieniko elan'le video a de mety nanontany mihitsy le devoly hoe inona moa ny idirako amy zava-misy eo aminareo am'le hoe tsy fandriam-pahalemany resaka kidnaping io moa miteny hoe be de be ny théorie eo ambadika an'io kidnaping io nefa efa niteny foantsika be da be ny théorie a fa ny source sûre aiza moa ny renseignement ny généraux sy ny tariny eo a Madagasikara tsy ahafantatra an'izany maninona rehefa gasy kely ery na le olona mba tsy mpanao politika fa mba maneho hevitra politika aingany ary nareo mahatratra ny SMS na amin'ny WhatsApp aty fa zany zavatra kidnaping sy resaka famonon'olona zany a zany tsy vitany hoe telo ambiny ataontsika hoe 30 secondes de vita zavatra tsy maintsy misy réseau zany tsy maintsy misy appel zany tsy maintsy misy fivoriana zany tsy maintsy misy be de be zany any amin'ny fiarahamonina iangany zany fantatra anareo ny miditra any amin'ny réseau rehetrarehetra any a rehefa nenjika ny olona te hanonga-panjakana ozy ianareo amin'ny hoe atteinte à la sûreté de l'État fa io réseau goavana be io ve tsy ho tratra ve zay le nyteneniko hoe sao mba misy ao aminareo ihany ny complice de hoe le teo aloha te hanozongozona le fitondrana zay foana mako zay efa nisy video nataontsika teto paster il y a 3 semaines namoaka an'izany théorie zay hoe rehefa tsy mahafoaka le fitondrana tsy le mpitondra tsy manana solution zany foana ny excuse fitondrana teo aloha circonstance internationale zao mitady excuse fa inona moa ny itondranao firenena rehefa ianao tsy capable zany itenenany vahiny hoe gouverner c'est prévoir
nefa androany a chaque fois manao fampisehoana isaky ny manao fampisehoana taitra ihany zay matetika maheno an'le effet d'annonce hatraminy hoe cryptomonnaie o no entina mampikorotana fa ndao enjena ny cryptomonnaie na Donald Trump rehefa manao transfert amin'ny cryptomonnaie mba hialana amin'ny iry zala sud global manenjika ny pétrodollar. Isika rehefa tokony hiditra hoe ahoana ny anaovana zany cryptomonnaie zany eto amintsika, tsika zany tokony nanakatra ny zany fandrosoana zany. Ny mpitondra fanjakana moa ny teniteny foana hoe ampitenenina teo atsika ny mebe tam'le fitondrana teo aloha tam'le tamin'ny 25 septembre moa iny de hoe resaka robot mamorony ankizy Gen Z zao nomezanareo daholo ny mpitondra tam'izany fotoana. Androany a mpitondra androany mitondra hoe cryptomonnaie de ao koa moa miteny hoe tsy amelatsika fa tsy maintsy hotratra io tsy maintsy rehefa na anao an'izany ihany de maninona manao an'izany annonce goavana zany tsy tonga de hoe tratrariny le olona ataony ny mety rehetrarehetra. Zay moa ny fampidirana mialatsiny raha lava be pasteur fa somary nietiketikim-po ihany mijery an'le zavatra hoe indraindray aho fa miezaka mihitsy tsy miraharaha an'le vaovaony a Madagasikara satria marary ny saina, marary ny fo ary na ny havana rehetrarehetra miantso avy ana Madagasikara efa indraindray tsy mandray telefona satria efa leo mieno ny problème, leo ny fitarainan'olona ohatrany hoe isika ny mihina volam-bahoaka, ohatrany hoe isika ny karamainy volam-bahoaka nefa fitiavan-tanindrazana ihany amin'ny mampijoro atsika eto. Meko anao aloha fitenenana pasteur Makiso. Ya misaotra ny Mostanina eto moa misy miteny hoe tonga de misy vahaolana tsy misy olona rehefa makany amin'ny dokotera zany tonga de ordonnance mivoaka fa tsy maintsy manao ny atao hoe analyse des faits. Donc ho an'le olona miteny tsy mila manao étalage de connaissance nareo fa tonga de omeo ny vahaolana fa ny olana raha tsy fantatra ao akory na koa hodina fanina le olana de hoentina any amin'ny fausse piste. Zay ny zavatra misy. Voalohany indrindra aloha raha nanao le lohateny zay hoe populisme religieux sy ny sisa dia za hiditra amin'iny en tant que pasteur no miteny en connaissance de cause. Ny zavatra remarquena ao anatin'le raharam-pirenena surtout zany reo miteny hoe ianareo de totrany manohitra foana fa tsy hita be iny ihany fa toujours manohitra. Zay ny mampiseho fa cohérent zahay fa tsy mitovy aminareo. Cohérent satria nahoana le cohérence? Le cohérence raha za manokana io koa Mostanina fa manana ny misy azy hatramin'izay nanomboka 2002 ho an'izay mahafantatra tsara tao Antsirabe sy faritra Vakinakaratra de afaka mijoro vavolombelona. Rehefa ny taonina ny mpiandry lahatra teny amin'ny 13 mai de za anisany nanohitra. Tam'izany fotoana zany tout le monde était tsy mbola nisy ny team moa zany fa hoe Ravalomanina satria na hoe confrontation ary manaiky tsika hoe mouvement nalaza be tam'izany. Fa ny olona manana azon-damosina tompoko de sahy contre courant rehefa mijoro amin'ny zavatra ekeny fa marina. Fa ny olona piso lelaka, mpanara-dreny rano, sakaizany mpandresy de miova fitenenana rehefa tonga amin'ny toerana izy. 2002 tam'izay fotoana zay malala tsara ny mpiara-miasa rehetra ao nivon'ny fiangonana misy ahy fa nanohitra aho tsy ilay mpitondra no nitoeriko fa tena fanoerana le système hoe tsy natao hoentina eny amin'ny 13 mai ny akanjo mampiandro hoe tam'izany aloha petraka tsara contexte. Tsy nanaiky aho hoe ny mpianatra pastora ary ny pasteur promotionko mitondra banderole izay laviny lalam-panorenany fiangonana nisy ahy tam'izany fotoana zany ny fitondrana reo pastoralina eny akanja sauf amina resaka hoe raha-pivavahana.
tamin'izay fotoan'izay mbola tsy fankalatsika sanao nosy tanina de nahazo vava hoe Arema ony aho za raha tsy mbola nalala tsy mbola nanitsaka tongotra akory tany amin'ny Arema satria ohatr'izao mihitsy le izy de zao afaka manenjika daholo anareo fa rahatr'izay ho tsaronareo zany tanteraky izy tateo reny niakatra miala tsiny aminareo fa zay maha-cohérent-nay tonga indray any Rajoelina tamy 2009 de renydray ny mpiandry namoaka devoly teny amin'ny arabe naka ministère mbola tsy naka ministère fa natao bouclier humain mihitsy aza tam'izany fotoana zany de nananaka mihitsy aho hoe ino ny ty ataonareo ty de nanenjika ana ny fifoazana sasany tao amin'ny fiangonana loterana tam'izany fotoana satria nisy lohandoam-pisolo natao amin'ny fiangonana loterana fifoazana akoatran'le fifoazana anankiray tsy tonoko anarina fiangonana misy azy no nitarika tamy 2009 tena ohatr'izao aminay zany satria samy ao anatin'ny sahan'ny fiangonana misy ny tena fa ty tsisy mampinamana rehefa mijoro amy tena izy de natadidy tsara ianareo 2002 raha valomananista tam'izay fotoan'izay tena marina aminao pastera fa tsy metimety zao satria tsy satria le nareo ndray no victime de nay nanome rariny any nareo tam'izany fotoana zany satria voakitika any am'le maharary anareo aseoko anareo izy atsika ny cohérent tonga ndray Rajoelina 2000 taty aorina reny le hoe vavaka tendrombohitra palais des sports atsonjobe tadinareo teraka amy Rijarasolondray be iza miteny teto amy page nanohitra n'iny zavatra iny satria nitononona ohatrany hoe olona fa préexistant iandry Rajoelina de iandry Rijarasolondray be mihitsy nanao éloge tam'izay fotoana zay nitabataba tam'izany fotoana zany de nanome rariny ana ianareo eo amin'ny fitondrana am'izao satria nareo tezitra tamy Rajoelina disons les choses parce que ça vous arrangeait plutôt de mahafinaritra misy ty paster ty fa tena mpitolona mahafinaritra misy ty fa milazany marina satria nety taminareo le izy ho asehotsika hoe iza ny cohérent tsika qui est droit dans ses bottes satria tsy logika hoe raha zavatra nitoeriko omaly ka rehefa tonga eo fitondrana le olona toanako ankehitriny de miova langage zany natao hoe olona tsisy fotony tsy manana conviction tsisy principe oui miaraka nytolona atsika tamin'ny 25 tamin'ny septembre 2025 pour des principes mais pas pour une personne fa ny problème anareo ianareo love be amy Mikael mialatsiny ataoko mahitsy je suis pas là pour caresser dans le sens des poils je suis pas là pour être avec Mikael je suis là pour être droit dans mes bottes ka rehefa miverina amin'ny adalany teo aloha izy dia averina hoe io neny le divatsika asa iza zany tsika no droit dans nos bottes iza ny cohérent ka ozy nareo manohitra foana oui satria mitovy foana le principe fa ianareo satria am'izao fotoana zao nareo mahazo place dia hainareo ny manamarina le izy satria tandrifiny poketra anareo le izy zany natao hoe raha tsy fantatrareo zany natao hoe herin'ny poketra raha tsy fantatrareo ny dikany mandeha am'izay le izy hoe ka inao ny mba pastera ihany araka ny tenany soratra masina hoe zay raha ny olona natsona amin'ny anarako ny tena mahatsiravina am'le izy ny fametavekanareo an'le tenin'Andriamanitra fampiasaina amin'ny justifiavanareo ny manipulation politique ataonareo za tsy mitsara le olona tena mana conviction tena ekeko misy am'ireo mpiandry reo nandeha tamin'ny fahatsorany sy ny fahafanapony fa ianareo lay manipule ty ambadika amiko no meloiko satria tsy misy mpiandro tonga ho azy an'izany raha tsy nahazo alalana avy amy lehibeany de ireo lehibeany mandefa azy reny notondroko eto de hoe raha ny olona natsona nanaraky no avy anetry tena oui ho avy anetry tena fa izy tsy miteny hoe ho avy andeha hivavaka eny amy 13 mai ka hiala amy raha tsy fanaony mba azo avakeo hatramy farany le verset tompoko ao fa tsy zay anaovanareo azy zany natao hoe manambomboatra le verset araky ny tiavanareo raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena inona dikany anetry tena manao auto réflexion auto critique auto réflexion où est-ce que j'en suis actuellement
fa miala amy ratsy fanaony de zay vao manasitra an'andriamanitra fa tsy hoe rehefa manao fitaopy vavahana eny amy 13 me fitaopy vavahana atsonjo be fitaopy vavahana eny mahamasina any am-piangonana de faly andriamanitra fa ozy andriamanitra amy testamenta taloha tsy hitory tena eto mahamona aminay nany finaonaona mihiranareo ao amy bokyny amosa ary ny fofony jaborany fanatitra reo sy jehovah de tsy akasitrahako satria famitahana azy any fa nga izy ty rehefa omenao fanatitra andriamanitra fa nga izy ty rehefa irairainao andriamanitra ry ampivoatsena de faly izy de mikipony masony tsy mijery ny connerie ataonareo corruption mbola toizana ihany mbola ho hitatsika hoe misy dosie ho avokako rehefa avy eo resaka exploitation minière sy ny zavatra hafa koa ka izy suffit tena mitovy tsisy valaka atao amy testamenta taloha hoe omena fahafahapo le andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ara-pivavahana fa am'izay mikipony masony rehefa toizana ihany ny corruption non za tsy anaovanareo vavabe am'zany hitako dolo vavanareo tamiko am'le video nataoko tamy maraina iny tsy mampanina azy reny preuve fa tratra ianareo ao anatin'ny maharary anareo fa ohatra zao exactement nataony prorajoelina tamin'ny androny reny de io vous le refaites exactement pareillement tam'izany nareo nanao an'izao ana mety pastera za mitsy pastera rehefa ty paster ty milay ty paster tratra aminareo ndreny izy ty koa de tsy hita ihany zay ataony sady tsy ratsy anao tsy anjery ty de mbola manohitra foana modia ty madagasikara adre ka rehefa tojo anareo le zavatra marary fa rehefa ny hafa de oui allez-y donc aloha zavany resaka sy ny fivavahana ny olana fa ny fampiasanareo ny hafanam-pony olona tena fantatry fa misy mafanafo am'ireny mpiandry reny misy vera mpiandry antibavy reny tazako tao ontsa fa osa raha mba fantatry reto olona reto fa ils sont manipulés par des religieux véreux corrompus jusqu'à l'os de aveo reo hoe mahireza fa nanao asa tompo ny tsy fantatry areo ny any ambadika any ny sasany am'ireny mahazo valopy matevina on connaît ane la chanson on connaît la chanson fa ianareo avy eo miatobilina mitondra ny taterina avy any mety hoe tena bus angamba anareo sisisa dia misaotra ny tompo fa nafinaritra ny asan'ny tompo mba fantatra reo fa ny any ambadika any ny sasany a manana traitement de faveur misy mpanolotsaina ao ambony ao lazay hoe mpanompon'andriamanitra fa mahazo tombotsoa fa tsy tonony officiel fotsiny izy tsy mipotra ao ka izy ty tsy fa mitapitaketo tsika de les gestions de crise satria hitanareo fa mamahay be le situation zay teneny mosytanina teo mbola misy zavatra mahavariana ihany dia hain'ny olona tsara mihitsy hoe io fivavahana io no ahafahana miapaiser colère populaire tsy solution fantany fa tsy mahavaolana io fa miapaiser satria efa tafakatra ambony le colère populaire de hoe ahoana ny ampiditanareo ohatrany reny le mitondra tobila reny de me mafana le rano amy radiateur de mila tapoana rano haingana fa sao de hipoka le radiateur dohatry zay hoe inona ny fika haingana de haingana dia hany am'le fibra maharary azy dia any amin'ny hoe tontolo ny ara-panahy ity ozy izy ny pastera sasany ady amin'ny ara-panahy fa nga tsy ady amin'ny corruption fa nga tsy ady amin'ny olon-dratsy ny devolo no enjenareo nefa fantatrareo le olon-dratsy tsy sahinareo samborona fa ny devolo no azonareo anangonanareo ny rihatra asany maizina ity fa ny maizina nga afaka manao nininona raha tsy mampiasa olona ny devolo nga afaka miditra ety ambony tany fotsiny comme ça raha tsy mampiasa olona izy hoe andao ianao ihany nataovany corruption voloy ry angalaro ry zazary de alefaso makary ity de ataovan'izao ty manolo-tsaina ny olona izay natonga anteny tam'le video tamy maraina hoe raha tena hoe tianareo tokoa hoe asan'andriamanitra no ampidirina de zao meteza ho anariny tenin'andriamanitra meteza ho ahitsy ny tenin'andriamanitra tsy fanatritra latsadrano sitrako ozy jehova fa miadivanareo ny adiny mahatra andriamanitry ny mpamboty sy ny mpitondra tena ozy andriamanitra
io zao rava tamatavy peu importe le resaka le hoe tanin'ny porko. Inona ny mesure d'accompagnement ataony ministère en population manoloana nahita an'le olona matory eny amin'ny arabe, peu importe ataontsika hoe tsy nahazo autorisation zareo nanorina trano tao tamatavy. Mpanompon'Andriamanitra ianareo sa fotsiny hoe ho aminao eny fiadanana rahalahy hoavoakako devoly eto dia matory ety amoron-dalana olona ravatrano misy nanao baka nangataka mihitsy aza lay responsable any tamatavy hoe mba hasivo session extraordinaire ho any zanak'le olona tsy afaka nanao baka fa mikorotana ny sainy tamin'ny tranony rava. Tsy dirako aho hoe katsy anazy ny tany affaire judiciaire fa humain, vous êtes des humains ou pas? Inona ny mesure d'accompagnement? Tsy fantatro tsy takatry ny sain'le conseiller ao aminareo ve zany sa conseiller atao décoration amina mpampanjakana fotsiny? Ama olona fotsiny tokony mba nasiana tante farafaratsy, mba nasiana toerana atoloanareo de ho hiteo ny solution miandry ny fitsaranany amin'ny tany sy ny sisa. Tsisy zany e, livrena am'izao le olona ao anaty taizina matory eny amoron'arabe le ravatrano. Mba misy fomba tempo ihany ve nareo? Devoly no idivanareo nefa misy olona tokony non assistance de personnes en danger, non assistance des personnes fragiles, faibles, tsisy. Donc les discours nareo tsy cohérent mihitsy e, les discours nareo tsy cohérent mihitsy. Donc les gestions de conflit hitanareo fa tsy midépassé anareo le zavatra, ça vous dépasse parce que vous n'êtes pas préparé à hitondra, zay ny marina. Vous êtes arrivé au pouvoir par hasard. Donc ny olona tonga au pouvoir déjà vao manomboka misarangondrango fiainana kely ny atsy, tsaraina kely ny atsy, tsaraina kely ny atsy. Henoko daholo moa resaka mandapa hoe tsy mbola azo soloina le foron'olona satria tsy manan'olona. Zany ange izy reo raha olona tsy manan'olona nge le fanavaozany e. De manao repêchage ny olona jereo daholo nge reo conseiller reo e. Fa conseiller tavy ary de gaga izy rehefa aveo rehefa misy trahison satria olona tsy misy ao am'le causeny zareo hatramin'ny voalohany fa olona dépêché à gauche à droite. Manao mercato. Hainareo zany mercato zany angalana kely ny atsy amin'ny ekipan'ny PSG de angalana kely ny atsy ekipan'ny ana de io izy io de gaga ve anao rehefa ao anatiny eo misy olona électron libre tsy voafehin'ny mpitondra ao aminy satria tsy olona ao anatin'le ligne sy le cause original. De rehefa midépassé le zavatra de laha ny andro zareo mipleurnicher ka misy manipoditra akondro ny PRRM ka misy olona ratsy mihitsy ka satria nareo tsy manana stratégie, satria nareo tsy manana olona, satria nareo tsy manana ligne de conduite mazava fa marsiata atao mitsapatsapa de eo indray de gestion de crise aingana ndray ina no atao, ina no atao, ina no atao. Bon ina solution io de nefa le tension populaire miakatra solution andao asiana fitaovavahana kely aloha mba ampidinina kely an'le tension ndray aloha de aveo de ina ndray no atao andao asiana taterina bus ndray aloha ny olona anao be anao CP sy BPC mba mety mba am'zay mba falifaly kely ny olona de omemena kely fifaliana kely eo aloha mba ampidinina zany hoe tip top io le zay que solution de tip top. Mais on traite pas le problème de fond parce que veriko ndray miaty tsy politique fa resaka compétence, vous n'êtes pas compétent. Nya zany tena esoriko le politique amin'ny gestion na crise. Zay zany le izy ka aloha zava tsara resaka fa io ma tsy mora kely ma hoe mpanompon'Andriamanitra tsy tia asan'Andriamanitra. Mba fantatrareo moa ny asan'Andriamanitra ataoko aty ambadika aty. Tsy te hifampidera taim-by mihitsy a ary tsy fanao zany fa je vous prends au défi avoainy ny olona tena mpanolontsaina anareo ara-pivavahanao amin'ny lapa dia andao alahatritsika hoe inona ny asa ataony sy inona ny asa ataoko eo amin'ny lafiny fitezam-panahy. Raha ohatra ka zay tadiavinareo satria tsy fombanay zany, tsy fombanay ny midera asa atao fa ny olona zay bénéficiaire an'le asan'Andriamanitra ataonay mahalala satria nanay ny baiko anay de zao hoe zay zavatra ataon'ny tananao ankavia azo atao fantatra ny tanana ankavanana, contrairement à vous autres ao anatin'ny matu vu sy ny paraître. Donc
ne venez pas devant zay natonga anteny fa manina namoaka le teny hoe za zanak'Aralaza za zanaky Farimena tena zanana ary tena tompony ary sary-piaro amin'io asan'Andriamanitra io nefa misy manao savoka le asan'Andriamanitra ka tsy andeferako mihitsy afaka tezitra zay ho tezitra afaka manompa zay manompa afaka manozona zay manozona satria ny zavatra ohatr'izao mihitsiny no mahatonga le asan'Andriamanitra rehefa avy eo a tsisy valeur amin'ny olona intsony zay ngamba aloha fa rehefa avy eo a hiditra amina dossier anankiray zay lazaiko hoe aiza ho aiza lay hoe raha ohatra ka tena mandeha am'le hoe hiala ny ratsy fanao amaranako ny anjanako aloha tsy hoe amarana zao fa anapahako ny anjanako de avy eo meko amositana fitenenana de iverina ihany a misy le rangaha anankiray ty hoe dadanaivo zay miala tsiny manona anarany manao fanambarana ao amy Facebook ao olo-tsotra zany fa tena hitanao misy cohérence ozy izy dadanaivo hoe ny tena mahavarena amy zalahy reto ane manao fiteninaivo any avaky nakaratra izy de ny hoe ahoanao tsara moa zany rehefa misy olona manao soratra any any WhatsApp de hitany zalahy potaky zay de rapide ary efficace mihitsy ny service de renseignement tratra daholo hatramy resaka kivalavala any ambadikany fa efa miantso zao le mpanao ratsy ozy izy manome adresy le mpanao ratsy tsy tratra fa maninona magaga ozy izy dadanaivo miteny an'izany aza lazaina hoe Moustana sy Jean-Luc andray fa zay mitatotra fotsiny teny dadanaivo reny tratra reny ry Paul Rabary izy aby izy reny de ahoana natratrana Paul Rabary reny araky ny tatotra an'le zany resaka WhatsApp mbola resaka ary zany fa mbola tsy olona le misia le hoe mamonjy izy ity efa hita zao misy asany devoly gravy a misy asany devoly tonga de ny devoly ny mahazo loza izy moa efa ratsy raha teo de ahafantatra any aminazy daholo ny rehetrarehetra gravy be le système misy asany devoly zao vao nisy zavatra mivoaka andray hany le trano le hoe lazaina hoe tratra fa maninona de hoe tranon'olona hoe franc-maçon de misy ohatrany toile-paty de heverina angamba fa reto mety asa razonareo izy zany hoe on cherche toujours un bouc émissaire za tena tononoko eto satria mety ho avy ndray nisy ana ratsy tena anisany tsy mahazoazo an'ireo groupena franc-maçon sy loge io fa il faut être objectif satria fantatry n'le fitondrana tsara hoe matahotra le vahoaka de raha vo zavazavatra mistika devoly fanatitra franc-maçon volamena satria tsika mandeha amina resaka mistika be ny gasy mistika ta caractère atsika io de any amle fibre émotionnel ny gasy io de lasa daholo ndray ny facebookers hatramin'ny olona mba niestimeko mirefarefa amy tany daholo zany hoe ahodina le attention le olona hoe misy asany devoly fa le asan'le totakely tsy hita fa le asany devoly any amin'ny abakabaka hita eny zana hitany zalahy le asany devoly any amin'ny abakabaka fa tsy hitany zalahy le asan'le totakely ety ambony tany baraingo hanky vare meko any mositana ny fitenenana eny paster zay tena magaga mihitsy le izy tena magaga ary ny olona ane matsapy zay ny tenentsika teo hoe exemple nyraisinao teo hoe anisan'ny nanagadrana olona am'izao resaka WhatsApp fotsiny zany ny preuve ony de tsy fantatro androany a tsy tratra ny mpanao ratsy nisy teninao zay ny teny teo hoe faly be zareo fa lovany amin'ny Mikael mialatsiny fa ny ankamaroany moa love moa teneniny zareo fa tsy de tiako loatra le love hypocrisie ankamaroany mody hoe mitehaka Mikael nefa zavatra ataony any ambadika any ohatrany tsy mifasiliten'le fitondrany Mikael azafady
io koa moa nitenenitsika teto hoe alohan'ny amaliko moa misy namana mandefa message tsy hitako le commentaire ataony zalao eo am'le vidéotsika fa misy olona niteny mo zay tsy tokony hamaly aho fa valiko ray minitra kely de hoe modiana moa mositany Aremasa mitariny hoe tsy nahazo toerana tsy haiko message nicapturen'le olona na tonga ty amiko zao ry zalahy tsy tokony namaly anao aho fa valiko satria anao sady ohatran'ny compte fake nanenjika anahy ianao na hiteny anahy na Arema na Ratsirakisy ninninona ny Arema zany aza resahana fa ny Arema zany efa tamy 2002 tsy teo amin'ny fitondrana donc zany ianao efa diso histoire ianao na hoe tsy mahay tantara Madagasikara tsy hitako ny idirany zany Arema zany ao am'le commentaire faharoa manaraka an'izany a za mosy tany nateneninao hoe verseza tsy haiko inona ny seza nazoko za efa ministra ve za sa tsy haiko raha tsy mahafantatra anao anao teo ahafantatra anazy sa nampitenenin'olona de teneniko fotsiny hoe zany mosy tany zany efa indroa nody efa nody any na tamy Desembre tsy nitady toerana tamy fitrondrana zany aho fa nijery zava-misy ary nipetraka herinandro vitsivitsy nanao analyse ary nandeha tany Ambotsirota niresaka tamy tompona ndraiky sao de tsy fantatra ninga fa vao tamy Desembre izahay efa nanomboka ny vidéo ny anarany eto ny gardien de la révolution na hoe fanorenana miabo de hoe tsy hanao ninina reo olona reo efa tamy Desembre da tsy karitra an'izany zay aloha tsy averina kely amin'ny histoire satria mety vao tonga androany le ry manao commentaire ato na hoe androany izy vao nikaramainy ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ny compte fake mikaramba de omena histoire kely omena lesona kely ngia zany mba ahafantatra ny tantara de fahatelo manaraka an'izany a zany mosy tany zany tamin'izy nantsony ministra Sofia Ratsiraka tam'izany a manana fototr'asa taty ivelany a fa nanao abandon de poste nody fitiavan-tanindrazana zany donc zany a tsy andehanao fahatany fotsiny hoe ialana ny asa andeha hodana tanindrazana zany na ianareo be de be ao a te hitsoka daholo satria maninona na de misy na de miasa na mpiasa tsy mahavelo tena tsy haiko hoe inona ny antsonareo anay hody andeha hanampy ny chômage sa andeha hanampy ny tsy haiko ny mpanakorotana donc zay fotsiny amaliko an'le izy fa tsy fahatezerana zany a fa mba manome fahalalana kely ho anao ale miteniteny foana teo intéressant be zany ianao a aleo tsy miteniteny foana zavatra tsy fantatra manaraka an'izany a troisième thème atsika teo resaka tip top amy solution hitondrana an'le firenena de iverenako kely pasteur ialako tsiny iverenako kely satria nisy affaire teto resaka sinoa de nyresahantsika teto zany a ary atsika anisany namoaka an'le vidéo nipartagen'le journaliste lasa commentaire lasa resabe de efa nitenenitsika teto hoe mitandrema ihany fantatra ihany fa ty affaire ty ho avadika anareo zavatra hafa ino moa zavatra nandalo lasa hoe perquisition hoe satria le olona mafana fo fa inona moa le excuse n'le bandy iny hoe mafana fo izy amy maha olo-pirenena anazy amy maha malagasy anazy satria nanao perquisition izy tsy ara-dalàna de navadika daholo zany de izy tonga hatrany am'le hoe douane miconvoqué de niinvoquena hoe misy machine mpanamboatra vola de enjena reto sinoa reto nefa le zavatra efa le machine sy le sinoa efa tany amin'ny avril nazavetsika teto koa satria nataony zala fitaovana zay le rehefa tratra zany am'le ratsy atao am'le zavatra tsy mety atao a mitady solution aingana tsy mitady solution tsara koa mitady solution vao maika mampiletika le fitondranareo le izy
ohatran'izao zavatra misy am'izao. Le solution avoakanareo hoe manomboka tezitra ny olona ny insécurité partout ny von'olona eto sy eroa ny kidnapping ery ny trafiky moa mandeha ihany de ny solution hita hoe ivavaka dao ivavaka androka devoly fa devoly mahatonga andreo rehetrarehetrareo ao Madagasikara. Tsy zany ihany, rehefa nametraka koa ny SADC hoe tiany solution mba tokony ho isy feuille de route mazava nangana gouvernement iarahana sy ny tariny iamoaka ny Madagasikara ao anatiny zao lavaka lalina zao, de mena vola daholo le mpanao politika nandalo désert le nona, de lasa miteniteny hoe zay tsy mila ny SADC, zay mila an'izao, zay mila ny solution. Inona ihany ary ny tiatsika atao rehefa misy izahay no niteny solution tamin'ny voalohany mba hialana am'izany atongavana am'izany solution ny SADC zany, raha nanaraka ny teninay nanomboka tany amin'ny Desambra. Za moa tsy amerina zany solution tenentsika be deaibe teto pasteur, satria ho an'izay ho an'le olona manenjika anay hoe tsy mbola nanome solution mbola ato amin'ny archive ny vidéo ny janvier re manontolo sy ny février le manontolo ary ny décembre solution daholo nandritra ny 3 volana. Tsy ny critique ninina zany izahay nametraka nanome solution mpitondra foana zay, fa nisy nieno ve izahay? Tsisy nieno zay. Ka eo mila jerentsika tsara ary zay ny teneniko teo hoe le solution le misy situation le resaka sinoa teo mbola mitohy le tantara, mitohy le tantara, mbola enjena daholo. De teto izay raha tsy diso tamin'ny 2 herinandro tsika pasteur de niteny mbola solution ihany no mena teto ory zalahy, ianareo am'le fitondrana miseho tsy tia occidentaux, tsy tia frantsay, tsy tia hiaraka amin'ny ancien bailleur reo, mieritreritra hiaraka amin'ny Russie sy ny BRICS, mba jerevo tsara aloha ny zavatra tianareo atongavana am'reto sinoa reto raha tena dahalo sazio, fa raha tena hoe zavatra forononareo satria nangalarinareo ny fananany de misy teamerina an'le vola de créena daholo ty rehetrarehetra manodidina an'le sinoa. De zay ny teneniko teo hoe ireo sinoa reo eny tsy adala fa misy ny ambasady nary ny ambasadiny sinoa ary hitatsika fa na i Donald Trump raha am'izao matahotra zany reo sinoa reo, matahotra nefa isika te hiala rio de tsy solution nefa hiady amin'ny SADC ihany de inona moa solution? Zay ny teneniko hoe le conseiller amin'ny politique le mpitondra ao ve ny manoro voany sa hoe le mpitondra mihitsy ny tsy mahay mandray na tsy mahay mieno, sa hoe efa misy politiky hoe angoro-karena de hitsoaka rapitso avelako eo io satria efa nipotehako ny Madagasikara, efa ingouvernable ny Madagasikara, avelao zay tonga eo de sahirana eo, tsy havitany enjika anazy satria za hitsoaka zany ve le izy? Izay mihitsy ny tsy tiany atongavana am'izay mahatonga izahay miteny solution tip top, nefa hitatsika ihany mampitonga any miteny voalohany indrindra zao efa tena hoe dernier rempart teo moa teo nytenentsika hoe ny miaramila, de efa hitatsika fa nipotehana ny miaramila am'izao. Ny miaramila Antanety, Andranomasina, Anabakabaka tsy mifankatoko reo, fankafantatra zavatra atao reo, na ireo samby ofisier tsy mifankatoko reo, de mba zavatra ataotsika hoe
andraindrainy malagasy mbo misy lanja kely ny fivavahana androany, le fivavahana androany mba andraindray malagasy hoe any izy manao repli mba mampisy fanantenana am'le fivavahana, de io lasa misy intrus ezanjalapotehana indray le fivavahana. Azadino fa ohatrany misy échelle io zavatra io, rehefa nipotentsika ny fanaovana politika fa potika ny tsy hay ntsony hoe iza ny manao politika, iza ny manao affaire, iza ny tsy hay, nipotentsika ny administration publique satria le olona tena formé mananatraikefa ailika daholo. Io moa mahatonga an'io rehefa hoe ny elite lasa corrompu de zao misy atsika corrompu daholo ny ankamaroan'ny elite, ny fananana diplôma am'izao ohatrany hoe rearea fotsiny fa tsy le fahaizana tsony zany ny exploitena, fa le rearea hoe za manana any zao, fa le zavatra atao rehefa aveo tsy mifandraika am'le hoe lanjan'le diplôma. Le olona eritreretana hoe be diplôma be de ireny ndray atao perroquet miteny hoe zao manatsara miezaka mitady excuse ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fitondrana satria be diplôma izy tsy maintsy manaiky ny olona. Fa ahoany na izy ihany ary izy tompony miteny tsy convaincu amy zavatra teneniny, de rehefa aveo misy miresaka aminay ihany hoe orza tena miala tsiny zala fa vola kosa ioko, on ne crache pas dans la soupe ine, de gaga ianao hoe fantatrao ihany ve tsy mety zavatra nyteneninao zala, ka ahoana moa ny atao fa zay ne tsy mitovy anareo any andafy ianareo mandeha ho azy amy fiainanareo milamina mihinana, fa zay aty ne miady mafy donc rehefa miady mafy anao zany miala am'le principe ny anaranao. Zay misy be de be manampahaizana namana de miteny hoe tena miala tsiny zala fa hitanao fa sahirana be ny antanàna, tsy maintsy miady, tsy maintsy manao an'izany, na de tsy maninona amy zalary hoe asina manompanay ampahy be maso manenjika, de rehefa aveo miantso ihany de mifona de hoe tsy tokony fampiady fa fanaovana politika ty, tsisy resaka fanaovana politika ohatr' zany fanaovana politika le retsy e. Politika zany zavatra mahafinaritra, fitondrana asa soa ho an'ny fiarahamonina, fandaminana ny fiarahamonina, fa ny anareo fangalarana eo amin'ny fiarahamonina sy fanararaotana ny madinika, zany fanaovana politika. De ny trafika tsy atao hoe video mamaly anareo ty androany fa aloha tonga de resahana eto daholo ny marary eo am'le fiarahamonina, zay mahatonga ny fiarahamonina atsika potika, marary ilay fiarahamonina. Nefa ny olona ny eritreretina hitondra vahaolana vao maika mampitondra faisana, ary tsy hijanona io hémorragie io, ava ataotsika hoe hémorragie fa hitondrana amy cancer io, satria jerevo efa tsy mifankatoko tsony ny olona manodidina, ny danger ny tsy azotsika amin'io raha nahitan'le trano nidorana sy ny tariny, ianao mpanaraty lenao mpanenjika manompanay io, raha sanatria ianao rapitsy fantatra an'le fitondrana hoe enao manana secret fanafeninao le zavatra de enao nanenjika, fa le jour enao manomboka hitany fa tsy manaraka amy baikony de miteny fotsiny le olona re manodidina anao ambadika ny tranonao hoe tandremo fa io ane ny mpangalajaza sy mpamono olona tao anatin'le fitondrana e, de ho tongany aminao ny doro-trano sy ny von'olona, de tsy mila proof zany, zay fotsiny. Zay le danger tsy azonareo, zay le danger tsy azonareo. Androany raha miazakazaka ry Analakely ianao na ry Akorondrano miazakazaka
ohatra hoe misy mamaika anao fa misy olona nangatanao vola fotsiny ohatra hoe misy mpangataka nangataka vola de tsy nomenao de anao nefa ny azakazaka de teneny hoe iny mpangalatra iny sakamono anahy iny zao de anao efa vonon'olona tsisy ninoninony de maty ho azy zay le danger am'le izy fa tsy hoe zay faly manaratsy fotsiny tsy resaka fanaratsiany zany iverenako kely faraparany le sinoa teo satria lasa tsy sinoa le ray io ihany voaentsika am'izao fa be de be ary ro enjehana amy resaka machine fanaovana vola tsy haiko tampotampoka io ne tampotampoka teo zany nankalazaina indray le machine manamboatra vola de androany raha tsy diso nisy vaovao indray ny teny hoe le machine io ne tsy manamboatra vola zany fa arnaque koa le izy tanareo zany korontanina ny saim-bahoaka mba tsy eritreretana ny zavatra tena marary aminy de hoe ny zavatra tena marary de ianareo mpitondra am'izao fotoana tsy mahavaolana tsy mitondra solution ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy zay le izy de noho le tsy fahaizanareo an'izany de créenareo daholo ny ty rehetrarehetra ty am'izay mangovotra le vahoaka tsy afaka aleo aloha tsy hovaina io fa sao de pira nohon'io sao de foana zany asika am'izao zay le teneniko hoe tonga avasaina ihany ry zalahy tena marary io ary na ianao mbola miteka fitondrana androany io raha pitso afaka pitso mety ho tonga aminao io anao vo aneniny tsy haiko hoe iza nomenao tsina am'izany fotoana nareo moa efa zatra mametsina an'le devoly de tsy maintsy izy ihany zany nomena tsina am'izany zay ny ahako paster fa misaotra saotranao misy teboka iverenako le resaka sinoa teo tadinareo nga mafaniariary na ny lanceur d'alerte na ny leader d'opinion ny fitondrana sady dia nitovy-hevitra taminay tsy hoe nitovy-hevitra fa nanaraka ny teninay hoe c'est du n'importe quoi le zalahy iny mba hainareo moa ny fizotry ny toedrara normalement zany fa voaporofo zao fa tsy ara-dalàna le zavatra nataon'ireny olona reny tamin'ny sinoa reny de tokony averina ny volan'le olona mbola hany nefa le vola hatram'izao raha tadidinareo nisy vola nalaina atao de nisy fitaovan'olona atao zareo sary adino le izy de tsy te hamerina an'io ry zareo de inona o zanareo ny zavatra ataony am'izao fotoana zao dia misy indray ny convocation atao ho an'ny reto sinoa reto fa amina zavatra hafa ndray zany hoe atao io zany atao politique d'usure zany hoe atao zay alaomonina an'le olona de farany miabandona de tsy averina ny volany zay le izy ka rehefa nampanatsona ny avocat zareo de rehefa hita fa tsisy ninona azo nataondreo tam'le izy de nanomboka nametraka fanontaniana tam'ireo olona reo ndray izy ahoana marina ozy ny déroulement n'le fait tao am'le trano nefany ny douane no mampiantso ny service de douane no mampiantso zay affaire tsy sidirany service de douane eo no atratrarana an'le izy normalement ny olona tokony ametraka zany fanontaniana zany de le olona mitarika le enquête officielle de ny douane ndray rehefa tsy nety ndray le taria satria tsy nahita hery zany de miverina am'le affaire initiale zay tsy sidirany ahitanareo hoe atao mihitsy zany zay atonga an'le olona omonina de am'izay azo ny volany izy tsy mody izy alefa mody de am'izay vitavita ho azy any le izy avereny ny volan'ny olona mpangalatra anareo rehefa tsy mamerina an'io ataoko mahitsiny ka mameryvery olo zay ny ray zay iverea misy tempo anankiray koa misy pasteur anankiray zay so matsy eto matsy ohatrany hoe lasa hoe pasteur erzela foana ny hoe ratsy lo hoe tsy tiany fitondrano misy pasteur anankiray mipotra andray any ho daroany zalahy koa iny zao tsatatro zay anjoany iny pasteur tina nga izy sa pasteur iza nanao fampianarana am'le resaky hoe fanaovana fanatitra sorona de nisy extrait hitako tany amin'ny facebook de ny teny mazava tsara io pasteur io hoe olona ao amin'ny ekipan'ny PRRM sy ny PM ozy izy mialokaloka ao
amity resaka maloto ny fanaovana sorona ity tenin'le pasteur zany satria misy zavatra ketriketrehana ty azo toerana ao ambonimbony kokoa izy izy de ny fanontaniako tsy fantatry ny PRRM sy ny PM ve zany fantany fa tsy saniky tiany ahitanareo vahoaka hoe na ny PRRM na ny PM dia angady tsy matapakahitra dia mba hafahana ny dévier ny manao diversion ny attention nareo hoe mba manao zavatra zareo dia amin'ny alalan'ny fivavahana aloha fa olona ao amin'ny kabinenao ve raha matoa io paster io miteny an'io minao fa tsy miteniteny fatany io paster io fa manana donné izy fa izy tsy anonona anarana manana donné izy dia midiky zany fa tsy lavitra le olana zay le mahatonga amty aminareo hoe tsy tafavoaka le izy satria midépassé tsy midépassé fa tsy misy olona samy ao anatin'ny mpiray-donakafo tsy sakindrana satria reo ane ny fatenaitra voalohany hoe cohabitation gouvernementale io fa tsy inona filaza zany tsy ohatrany taloha zao hoe ty TGV de tena TGV ray manontolo ty HVM de HVM ray manontolo zay mantsy le teo aloha ty tim de tim ty arema de normal bloc fa reo tsy bloc zany fa karazana alliance contre nature misy any raikalahy zay anisan'ny nahita faisana sy loza tamin'ny ministry ny fitsarana tamin'ny fotoanandro zao izy lasa manao kalain am'le ministry ny fitsarana satria matahotra mafy sao de avoaka ny ministry ny fitsarana ny momba azy zany ny olona cohérent ve aminareo satria reo olona reo de micréer alliance contre nature donc rehefa ny olona mandeha amin'ny alliance contre nature de tsy mandeha amin'ny atao hoe conviction idéologique anankiray de rehefa tsy mandeha amin'ny conviction de samy manao tokantranom-bolavo hainareo zany tokantranom-bolavo samy mikepoka zay azony hoe rangaha tonga ao an-trano te hisotro toaka de mitondra vary ray kapoka de amidiny any amin'ny pavillon de misotro toaka gasy kely any izy juste mba mirevirevy kely any raha matoa mangalatra vary ray kapoka kely ao tokantrano samy miafina ary ny fankalala rehefa samy mamely fa manao secret de polichinelle lasa koa raha matoa mitondra atody telo sy efatra amidiny eny de vidianany paraky satria tsy manam-bola vidianany paraky ny ankizy koa ohatry zay ainsi de suite de hoe mitenenana eo laha fa vaokako ny am'laha de tonga de samy de aveo de tsy maintsy nefa il faut un coupable pour calmer la population efa manomboka miakatra masy ny vinaigre an'le vahoaka de inona am'izay zareo franc-maçon ny fitondrana teo aloha ka reo tsy inona mifantatry ny mbola mara io ne mbola io karazana oatra ny vola mipetra mbola ho avy ny andro ritry io inona filaza zany io le bouc émissaire io pour l'instant moa ça marche ça fonctionne pour l'instant fa rehefa ho avy ny fotoana les gens vont faire le tour ka hitany hoe kay on s'est fait avoir mba tsy tenenitenako teniteny foana de eo am'izay vao hoe fa kay tsika ty ny vao fitaka dia rehefa tsy mety indray dia bon aiza indray andao indray hoe tena misy tontolo ara-panahy mampahorony Madagasikara asa ina indray raha fakapitso satria mifankalala kilema nareo de mifankatahotra de tsy maintsy mifampiaro zay le izy de ny marivo sanosana n'olona laovana amina resaka populisme de rehefa mba misy olona miteny tahaka ny ery Zelasy Mostanina de lazaina fa voakarama satria voakitika ilay corde sensible que vous le voulez ou non le resaka hoe Russie nitadidinareo koa nisy nivoizina ndray le populisme be russe de nisy olona mialatsiny fa anonona anaranao raha lahako fa ianao ihany moa fampiresahako de sahako ny tena zany monsieur Mahazaka iza moa ny anaran'izy iny tena vrai russophone russophile tsy haiko zay filaza azy
Ny zany rehefa ny olona mijoro amin'ny conviction-ny a de tena mahafinaritra ahy na ataontsika hoe mety tsy hitovy ny firenkevitra. Monsieur Mazaka solofina antenaina nanao vidéo izy donc tsy hoe sanatria manonana anariny de hoe niteny resaka vidéo nataony teto hitapoky hitam-pirenena de anao zay lazay fitahinareo izy zay le vrai pro-russe mba hampijabaka anay nefa ozy nareo manao double jeu any ambadika ho anareo zay milaza hoe ty fitondrana ty pro-russe mavandy tanareo zay le problème tip top daholo ny zavatra rehetra tip top afandray salamy ratsiraka na de tsy d'accord heviny rehefa tena conviction ny ratsiraka le hoe socialisme miaraka amin'ny URSS de tena conviction ny rehefa conviction ny olona na de tsy ekeko raha de ajaiko fa nan zalahy reto tsy conviction fa opportunisme raha ato ndray nitataka fahana manao bizina de atao mody fahanana resaka ny vahoaka hoe tsika miaraka amin'ny rusy nefa ny tena vrai pro-russe miteny tahaka Mazaka solofina antenena hoe vandy ozy izy fa ampijabahana zahay de fitaka zay ozy izy satria zay nanantena hoe tena hiova politique russe tokoa ny Madagasikara de mody mba asina émission kely momba ny russe any amin'ny RNM mody mba asina russe mandindy kely any Mahamasina hoe miaraka amin'ny russe tsika de mody mba asina kely asina fiaraha-miasa kely à gauche à droite karazana tapy maso fa reto za tsy za miteny eto fa io rangahy io zay tena zanaky zalahy russe dans le sens hoe firenkevitra foto-kevitra politique politologue izy qui dit politologue olona mahalala ny zavatra lazainy fa tsy olo ohatran'ny zalahy retsy tataibomona donc tous les solutions zay aroso tip top daholo manaraka satria mamaivay be le resaka alajaza sy le hoe sisa zay tsy fantatra tsony zay marina amin'izy dia ampitenenina indray zao ny avocat hoe andao averina hony amin'ny concertation nationale ny peine de mort mon dieu zavy tena ny fantatro ny impact an'izany zavatra tenenina zany nous sommes au bord de l'anarchie totale satria misy maramila manao tsy nahazo baiko avy any amin'ny état-major manao braquage misy olona miteny hoe andao anao an'izao misy ny olona tena samy manao satria électron libre daholo anatin'le coalition sur contre nature dikan'izany sanatria amin'izany efa tsy hoe sanatria fa ao anatin'ny atao hoe anarchie tsika samy manao zay tiany atao au sein de la coalition de rehefa tratra ny sasany de mitoroka tsy ny PRRM nampanao an'izany fa misy bandy ratsy loha ao tanareo zay sisa tsisy idiran'ny PRRM zany fa misy olony anina zay mpanimpioditra akondro an'ny PRRM de zao atao aingana zany il faut préserver le PRRM parce que il est beau gosse et il est le héros national mais ça ne va pas durer on préserve io zavatra io satria io mapety ny zavatra rehetrarehetra de inona ny dikan'izany satria nareo samynareo ihany teny hoe misy olona ato aminay olona ratsy dikan'izay zany tsy voafehy ny fitondrana ny olony fa manao zay tiany atao satria hoe zay mahatonga le vavany sasany hoe tsy afaka ninana PRRM fa za mpanolotsaina azy refrain faheny taloha tany zany nisy bandy anankiray voasambotra zay raha tadidinareo hoe za mahafantatra ny PRRM misy olo ohatrohatry zany quelque part anoany hoe za akaikiny lasa étiquette ho azahoana manao tsindry de ohatrany koa sasany za akaikiny any amin'ny fitsarana za olony ianina ka de zao alefasony rakety dikan'izay zany misy état dans un état dia mifankalala gidragidra de hoe mety tsy mahay reo fa ho ampitenenay ny influenceur ranona ny dossiernao so am'izao raha misy influenceur anankiray zay mahavariana fa manomboka miova langage de ampitenenina zavatra de izany mampiteny azy olona avy eo anatin'ny fitondrana ihany zany manomboka ny règlement de compte entre anareo pour vous dire hoe anarchie dia
menatra nareo am'le anarchidy sarotsaromana amina solution tiptopy mba ahafahana miteny mba manao kosa manao tokoa fa andao scanena le zavatra atao de anankiray farany nanahy de averiko any Amorontsiraka ity misy dosy afera anankiray tena mahatsiravina be tiako hoe mahatsiravina henonareo ngamba fa misy permis minier mivoaka atsokosoka am'izao fotoana zao raha tsy diso 1500 izy zay fa misy anankiray aty amiko aty am'izao fotoana zao zay tsy tononoko ny anarany aty amiko aty io permis minier io zao re raha olona tsy mbola manana droit moka permis minier ty fitondrana ity na iza no lazana satria nahoana rano lalàna rehefa misy permis minier mivoaka dia misy soratra mazava tsara hoe arrêté misy préambule am'le izy hoe arrêté misoratra eo vu la constitution gatsika misy constitution zao mbola tsisy vu l'élection du président ranona président élu au suffrage universel no mahazo mamoaka ny permis minier tompoko lasy tompoko vavy am'izao nefa misy permis minier mivoaka sao de mba devoly aloha nanome an'le permis tsy olombelona angamba fa devoly kosa nanome an'izany ka ndao andefasana mpiandry any sy aloha any no andefasantsika mpiandry vu l'élection du président le ministre arrête miaraka am'le numéro ny arrêté dia ny directeur cadastral minier no manao soni et non le ministre nefa am'izao fotoana zao mivoaka le permis minier fosika satria tsy manaja an'ireo je vous pose la question devoly any miabakabaka ve mahatonga an'izany losifera ve zany belzeboba ve zany satana ve zany sa olombelona no manao an'izany ary iza no manao an'izany olona manana fahefana ny fitondrana dikan'izay ireo ny mpiandranareo moka devoly any amin'ny responsabilité namoaka ny permis minier misy devoly ao zany raha ny lozika anareo no rahatsika azonareo tiako tenenina arrêtez de nous prendre pour des cons zay tsotra be any mitenynay hoe zay eto raha miteny zavatra de miteny zavatra avec des faits fa tsy manao torapo tsotra ny sasany karamaina amina vola kely dia miova fitenenana sy miova tanjona meko any mosotanina ndray fitenenana fa so de tafa oatra eto ny teniko fa adin'iray mahery moa i paster de maraparantsika point roa ihany zany niteneninao teo entiko amaranararany anahako resaka influenceur aloha ny tiako atongavana satria tena gaga nahita an'le influenceur ny zala hoe miverina miteny de hoe fanontaniana mipetraka verina mpitenenina ve le influenceur zay efa nomena hanina nangina de am'izay zany satria efa tsy hitantsony hoe iza ny ampitenenina verina miteny tsikelikely indray akafony malagasy de mody mikritika sa hoe efa manomboka tsy mandeha ny sosy tany de aleo kritikena indray de am'izay miverina mandeha zay zany tiako tongavana am'le resaka influenceur zay teneniko hoe mijanona ho leader d'opinion zay fa tsy resaka influenceur io ny influenceur manko mitady j'aime sy mitady ankatoavina zay tsy mitady an'izany na dia fankahalana isan'andro eto tsy mampaninina de miteny foana zay teboka faharoa tiako tsindrina paster resaka devoly ihany satria ohatrany nampitenenina ihany le filoha amy resaka groupen'olona ao anatin'ny entité hoe ataotsika hoe franc-maçon ozy zay io ankalazany zalamako io tsy hoe za ao anatiny tsy ao anatiny afaka miprouve an'izany loge rehetrarehetra hoe tsy membre mihitsy any izy any izy fa zavatra efa nisy efa amantonana manjato taona nefa nisy zany zavatra zany fantatra ny fitondrana rehetrarehetra nisy eran'izao tontolo zao zany
Magaga rehefa manomboka ohatrany hoe elity te ho tafavoakany ao amintsika, zay manko anisany nandalo tamin'ny sehatra zany hoe betsaka ny curiosité na ataontsika hoe te miditra ao anatin'izany zavatra zany, karazana hoe snobisme ntsika gasy ty snob zay e, de matetika ao anatiny daholo ny ankamaroany elity. De ny mahagaga le fitondrana am'le mpitondra, tsy ataoko hoe fitondrana satria le olona teneniny io ataoko hoe eo amin'ny 60% ny eo anatin'ny fitondrana sy ny administration presque membre ao anatin'izany zavatra zany. Ary raha manao io moa anareo efa be de be manao recherche IA Google sy ny tariny, ohatran'ny zavatra mirindra zany zavatra zany. Fa maninona enjehana androany? Nenako roa ny fomba fijeriko am'izany. Na reo karazan'olona reo manana principe izay tsy mitovy aminareo mitondra am'izao de tsy mety aminareo enjehana, aratsiny. Zay ny principe ray. Fa raha resaka diabolisation fotsiny sy devoly ny resantsika eto sy re fivavahana hoe manenjika devoly, zao ny mba tiako atongavana kely ary. Satria miezaka tsy miteny an'le izy zay ohatrany hoe tsy cohérent, ohatrany tsy prouvé scientifiquement le zavatra, ohatrany tsy mampino efa misy finoana ihany atsika malagasy atsika. Ianareo izay mizingizina mitazona fahefana sy mitady fahefana reo zay manenjika tranom-pimasy rehetrarehetra reo, izay mandevindevina, za mbola tsy teny hoe le olona atao sorona, fa le biby alevinareo velona manodidina ny tranom-panjakana, ny institution, ny Tananarivo, ny tsaiko, ahoana ary ny devolonareo am'izany? Zany tiako sotomana ny saina fotsiny hoe rehefa androaka devoly ry zalahy, atomboy ao aminareo le mpandevindevina biby velona reny, indrindrandrindra am'izao ao Antananarivo, mpamosavy mandia alina ary misy mahita, fa ianareo ve mieritreritra tsisy mahita mihitsy? Ary amin'io le bandibandy kely karamainareo reny rehefa mahazo toka indraindray amin'ny teniteny foana, mankalaza zavatra tsy voahevitra, inareo ihany afa baraka. Zay ny amaranako ny tenako pastera, rehefa androaka devoly mba atomboy ao aminareo any amin'ny elapam-panjakana reny, misy zavatra milevina velona reny any ivavahana, any ny roana ny devoly, de ho hitatsika eo izy. Mankasitraka pastera ary mankasitraka mpijery atsika rehetrarehetra. Mino fa manaraka mahita tenenina ndray. Ya marana atsika satria izahantsika taperina adiny ray sasany maximum farany fotsiny ngambany de zao hoe nisy antso nataontsika teto tamin'ny herinandro de sorako be de be ireo olona zay miantso anay taty amin'ny diaspora hoe ina no atao, dia tsy mbola hiteny betsaka fa eo am-pihomankomana isika hanao zavatra aty amin'ny diaspora. Zay ngamba ny teny betsaka ho ataoko fa ho avy io ary samitsika ny aina ro maty za ozy ny betsileo zay, fa tsy maintsy hanao zavatra miaraka tsika hoe fikaonan-doha sy fandiniana ny momba ny raharaham-pirenena. De samia misaotra betsaka andreo namana zay niantso telefona satria hoe artista sy ny sisa de nisy niantso. Zay ny ataoko hoe tsy mitory anefitra ihany tsika, mety mitory anefitra any amin'ny sasany fa any amin'ny sasany tsika misy ny aino de itsorina be dehibe fa hitatsika eo ny toeny. Zay ngambany fa mirary soa atsika manakavy ho tratran'ny farany herinandro finaritra moa zany efa weekend rahateo zao bon dimanche daholo de bonne semaine, de manome fotoana amin'ny fotoana zay tsy fantatra indray fa miankina amin'ny
vaovao sy ny zava-misy moa indraindray anatin'ny herinandro mety misy live eny antsefatsefany eny indraindray miandry carte sur table rary so daholo Raroso, ankasitraka.